Miarahaba tompoko lafinaritra tompoko vavy akafalinina indray no anolorana anao ny makasika ny mety ho tetry ny andro ho an'ny 3 andro malaraka ary ny alarobia ny alakamisy ka hatramin'ny zoma farafaran'ny herinandro izao natao anatin'izay 3 andro lasa izay aloha dia somary narazovana kely ny tsodrivotra mangatsika ny vomaraina nangatsika ny vomaraina mijanona ao anatin'ny hafanana kosa isika ao anatin'ny 3 andro manaraka amin'ny ankapobeny rehefa saika manerana ny nosy mihitsy moa zay dia mitoetra indray zany ny hafanana ho an'ny 3 andro manaraka indrindra moa fa aty atsimo somary mbola manefikevoka hatrany na somary nahitana fidinany ary izay maripana izay amin'ny ankapobeny makasika ny orana kosa dia somary maimaina saika manerana ny nosy ihany koa ao anatin'ny 3 andro avy ankoatran'izay aty amin'ny manodidina morotsiraka voany atsinanana somary sy tapaka orana miatoato zay amin'ny ankapobeny hojerentsika amin'ny atsipireny avy hatrany moa izay toetry ny andro izay raha pitso maraina zany zao dia mitoetra indray ny andianjavona ny voamaraina amin'ny faritra sahatsasany amin'ny voatany manontolo iny mandrandrahona kosa alohany aty amin'ny antan'ny faritra melaka aty mahazo manodidina ny nosobe sy morotsiraky ny faritany sofia aty mahazo ny manodididina ny nosobe ary aty morotsiraky ny faritra melaka aty fa ny aty morotsiraka nalanjorofo santalalo dia somary misy tandrivindrahona kely hatrany ankoatr'izay kosa aorian'ny andianjavona dia ibalika ny masoandro ny tolakandro kosa indray makasika ny izay ihany dia mbola mibantoerana ny masoandro mibalika manerana ny nosy raha toka somary misy tandrivindrahona kely miserana avy aty an-dranomasina aty aty amin'ny morotsiraky ny fitovinany vadivavy sy aty amin'ny atsimo atsinanana aty toraka izany ihany koa ny analanjorofo sy ny antalahy dia tratran'izay ihany manodidina ny nosy iny makasika maripana moa raha ho an'ny alarobia somary tafaka hatrany 7 ka hatramin'ny 30 ny aty amin'ny avoatany ambony indrindra ary ny morotsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 30 ihany koa morotsiraka andrefana moa 9 ka hatramin'ny 30 ny mafana indrindra dia 9 tamin'ny indray mitorako ity hitantsika izany any amin'ny faritra sofia sy betsiboka aty amin'ny atan'ny faritra atsimo andrefana aty tyoantsika hatrany zay toetry ny andro zay ho an'ny alakamisy kosa indray dia mitovitovy hatrany toetry ny andro saika manerana ny nosy eny fa nataty amin'ny morotsiraka atsinanana ary dia misy ihany ny olana somary miatoato kely antsefatsefana eny aty amin'ny morotsiraka analanjorofo sy antalahy ny andianjavona ny voamaraina dia mbiasan'ny masoandro mibalika mandraondrahona hatrany ny morotsiraky ny faritra melaky atoraka izany ihany koa aty amin'ny morotsiraky ny faritra atsimo andrefana ity izay mety arahana tandrifindrahona kely raha ho an'ny alina ny maripana ho an'ny alakamisy dia araky ny tahantsika dia 7 ka hatramin'ny 9 mafana hatrany ny andro somary manevikevoka ny aty amin'ny morotsiraka atsinanana moa dia 9 indray ka hatramin'ny 30 9 ka hatramin'ny 30 hatrany ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia aty aberoroa aty eny amin'ny 30 degré celsius toantsika mitoetry ny andro faranany amin'ny zoma moa zany dia ahitana rahona aloha dia amin'ny ilana atsinanana sofia mazany aloatra mangoro iny dia aty amin'ny ilana atsinanana nalamanga mitoetra hatrany ny olana somary miato kely aty amin'ny atoato kely aty amin'ny antalahy sy analanjofo somary masina tapany avaratry ny toamasina aty toraka izany ihany koa aty amin'ny fitovinany sy atsimo atsinanana ny morotsiraka dia misy tandrivindrahona kely miserana ny ankoatr'izay dia masoandro mibalika no hotahantsika ny tontolo ny andro ny maripana ho an'ny zoma moa dia manodidina ny 9 7 ka hatramin'ny 7 ny aty amin'ny voatany aty ny morotsiraka atsinanana 7 ka hatramin'ny 30 aty atsimo zany no mafana mitoraka izany ny aty amin'ny morotsiraka andrefana dia 30 ka hatramin'ny 30 raha mafana indrindra kosa dia any amin'iny avaratra andrefana iny 5 amin'ny 30 aty amin'ny sofia 7 amin'ny 30 mahajanga sy aty maiva-tanàna beroro kosa 9 amin'ny 30 degré celsius hotoy antsika amin'ny tany fahatolo-drivotra kosa indray mijanona ao ambony ny tany fahatolo-drivotra amin'ny ankapobeny na dia nahitana fidinana kely aza zay nandritry ny farany herinandro teo saika mbola avo telo eny sy avy efatreny ny fetran'ny OMS avokoa aloha raha ny rehefa rehetra voaray raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro ho avy nojerena dia vinavinaina hijanona ho ambony ihany ny tany fahatolo-drivotra eto Antananarivo renivohitra ka mila mitandrina araka izany ireo olona voakasika an'izay izany hoe ny olona marefo ny amin'ny fahatoan'ny rivotra ny ankizy ny antitra ny vehivavy mivoaka indrindrandrindra ary ireo olona manana olana amin'ny fisefona taom-pisefona izay sy ny fo dia makasitraka anao nanaraka izay hatramin'ny farany manasanao hatrany amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko